efa manao ny ezaka rehetra hanatsarana ny asa ny positra malagasy malona ny fanakianana sy fitarainana eo anivony ny tambazotra serasera dia nitondra fanazavana ny tale jeneraly ny positra malagasy. Toy izao rahantsika amin'ny sary izao ny dingana rahana amin'ny fahatongavany entana avy any ivelany alefa amin'ny positra malagasy manomboka eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato mandrapahatonga any amin'ny tompony. Ivato izy dia les sociétés de manutention no mandray tanana ny entana eny. Tsika azavaina amintsika fa nisy ezaka ngeda be koa ny fandraisanareo entanareo inona ny tampona dia le hoe zéro réclamation le hoe mba tsy hisy intsony le hoe entana very mba tsy hisy intsony le hoe entana tsy hita zany a tena mahasamy laza aminareo zay fa tena efa minofra tsy ene zany fa tsy efa nofra sy taloha zany zay ataoko te hoe alohantsika mivoatra fa tsy hijanona amin'le taloha ny rehefa tonga ny Ivato zany ny entana dia ny société de manutention mandray an-tanana ny entana raha Ivato izy ka entana hiditra ao amin'ny fretiny Ivato ny société MGH no mandray ny entana ary efa noraisina koa ny fepetra anaovana le hoe enlèvement immédiat zany tsy natao taloha fa amin'izao fotoan'izao ny poche ny fampiraharaha amin'ny zareo eny Ivato eny dia afaka mandray ny entana avy hatrany voefa tonga zany ny avion taloha matory eny Ivato ny entana fa amin'izao fotoan'izao voefa tonga le avion dia raisiny avy hatrany le entany poche dia raisiny les sociétés de manutention dia atao les formalités rehetra les contre-pesage ny scannage le ino moa izy ty le système de traçabilité vita iny eo amin'ny adiny ray na adiny roa eo dia avy hatrany dia ampidinina ao anatin'le camion ny poche dia scellé le camion io. Tamin'ny farany taona iny navaivay ny fanakianana teo anivon'ny tambazotra serasera mikasika ny positra malagasy momba ny resaka fandefasana entana. Antsony rehetra mba hanao ny fitarainana ny anivon'ny positra malagasy ny tale jeneraly ny positra malagasy raha toa ka misy ny tsy fahatombanana amin'ny tolotra izay omena azy ireo entina hanatsarana izay tolotra omen'ny positra malagasy izay. Entana izay ezaka ataon'ny positra zay dia raha ohatra re tsy misy fanatsarana tsy nareo mpanjifa anay namanay nareo mpiara-miasintsika ny positra malagasy ny mpanjifa mpiara-miasintsika raha ohatra ka hitanareo misy fanatsarana tsy nareo mba hoentina amin'ny asanay raha ohatra ka hitanareo mpanjifa misy indrokely tokony ho ahitsy tonga avy miresaka aminay fa tena ampanetretena no andraisanay ny torohevitra avy any aminareo ampanetretena no andraisanay ny fitarainanareo amin'ny maha-piara-miasantsika zay fa hoentintsika hanatsarana ilainay ny maheno ny retour avy any aminareo any mba hahafahanay manatsara ny asa zay ataonay ato amin'ny positra. Isan'ny fanavaozana ataon'ny positra malagasy amin'ity taona vaovao ity ny hanatsarana trany ny asa ary ihany koa ny anaovana recrutement hanampiasa entina hanatanorana na irajeunir ny cadre misy ao amin'izareo. Eo ihany koa ny fanavaozana na ny réforme ny statut juridique ny positra malagasy. Fa tsy ambakan'izany ny fanamafisana ny digitalisation izay efa hita taratra hatrany ny vokany amin'izao.